Takarivan'ny zoma fa raika amin'ny telopolo ny volana May manatitra ny araba indray topoko lahy sy topoko vavy faly mitsidika ny tokantranonao amin'izao alina izao androso ihany koa moa ny fampahalalam-baovao ireo vaovao isan'ny isongadina indrindra raha moa nondeha ampahafantarina anao aloha ety ampiandohany izao fampahalalam-baovao izao ho an'ny tontolon'ny ara-politika ankolafy Zafelbeja ny fampihavanana no anty heverin'izy ireo vahaolana ivoahana amin'ny krizy eto amin'ny firenena sehatra tsy miankina kosa eo amin'ny lafiny ara-toekarena dia ampiato ny fifandraisany amin'ny androm-panjakana misy eto amin'ny firenena ny sehatra tsy miankina eo amin'ny tontolon'ny andavanandro ny mponina kosa ny enombo no tenina hena be mpanjifa indrindra eto Madagasikara ary 3.enina kilao isan'olona ihany anefa isan-taona no anty olona mihinan-kena eto amintsika raha toka tokony 2.20 kilao isan'olona isan-taona izay ny tany fihinanan-kenina isan-taona manasanao tokolahy anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ao anatin'ny lafiny ara-politika ary no isantarantsika ny fampahalalam-baovao niaona tamin'ny filohan'ny senita sy ireo tompony andraikitra ao amin'ny CMDN FFM CES ary amin'ny tandrony filaminana sy ny ireo mpanelanelana avy amin'ny vondrona SADC izay tarihany Dr Leonardo Simao tamin'ity androany ity ndiniana atao anatin'izany moa ny fanatanterahana ny fifidianana sy ny famahana ny olona eo amin'ny fanatanterahana izay fifidianana izay ny andinidiny avetra ny ary. Je suis, c'est pourquoi je suis là. Autrement, je serai à Maputo à ce moment. Mbola matoky hatramin'ny anatanterahana amin'ny fifidianana fa 4 volana jolay ho avy izao mipanelanelana avy amin'ny vondrona SADC raha nambaran'Andriamatoa Leonardo Simao androany atoandro rehefa avy niaona tamin'ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny avy amin'ny vaomera mahalotena misahana amin'ny fifidianana filakevitry ny fampihavanana malagasy komity mpanaramaso ny fanatanterahana sordalana filakevitra miaramila misahana amin'ny fiarovam-pirenena ary ireo tompony andraikitra avy amin'ny tandron'ny filaminana ho an'ny filohan'ny voamera mahaleo-tena misahana amin'ny fifidianana Ramatoa Beatrice Atala dia mbola tsy misy ny resaka fanemorana amin'ny fifidianana hatreto eo amin'ny lafiny teknika hoy ny ambarany dia feno ny fepetra eo amin'ny 10 isan-jato ny asa ny 10 isan-jato sisa dia miankina amin'ny fanotranany bulletin tokana izay atao ho atsy Afrika Atsimo raha ny ambarany général Botorson Sylvain filohan'ny FFM kosa dia ny fivoriana mihidy na ny conclave izay ho tanterahana rapiso miaraka amin'ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny amin'ny firenena no anapahana ny momba ny fifidianana raha ohatra ka mbola irona zany tsika amin'ilay fangatana famasiam-bola agny amin'izareo communauté internationale dia sara fahatantsika koa fa manana calendrier financier koa ireo olona reo donc tsy maintsy arahana koa zany zay zavatra zay dia eo ihany koa ozy izy ny délai ny fanotana ny bulletin satria raha vomoatra ny délai tenainy imprimeur zany dia na dia hazo vola ary sika tsy ho tratra zay dia zavatra zay zany mbola ho élément hoentinay amin'ny conclave hoe izao ane zany le izy misy données technique sy azo anoarana zany raha ohatra tsosorona le resaka tsisy hoe misy olona manana ity tombosoa ampiditra antikrizy ity zay aloha dia sara fantatra tsara mihitsy raha ohatra ka fanaraka rapitso hitany vahaolana amin'ireo olana napetraka ny comité international izay rasika mahita dia arabasoa arabatsara ny conclave izay atao rampitso no isan'ny anapahana hevitra lehibe amin'ny toy ny toedra ara-pirenena ary anova ny tantaran'i Madagasikara